zay ny amin'iny fa isan'ny mampitaraina ny mponina manodidina sy ny mpampiasa lalana etsy amin'ny fokotany lalam-by sy ny manodidina ny arabe feno rano maloto izay andronan'ny rano na ririnina fina fahavaratra dia ahitana rano miandrona avokoa ny arabe miantso ny vahoaka mba hijery akaiky izany fahadiovan'izany ary miantso ny tompona andraikitra ihany koa tsy hanao ambanin-javatra ny zava-misy eny an-toerana ireo mponina eny amin'izany fokotany izany. Mitaraina ireo mpampiasa lalana na izany mpandeha tongotra na mpitarika sarety na mpitondra moto na mpitondra fiara mikasika ilay lalana eo amin'ny fokotany lalam-by sy ny manodidina ity. Misy rano maloto miandrona eo amin'ny arabe izay miazo ny toeram-piatsonana Ambatondrazaka iny. Efa fotoana iray izao no nisian'ity rano miandrona ity ary orana kely mandalo dia miadibo-drano ny toerana raha ny nambaran'ireo mponina. Miteraka tsy fandriam-pahalemana ity lalana ity raha ny nambaran'izy ireo hatrany satria dia lasa eto no anaovan'ireo olon-dratsy ny asa ratsiny any an-dahany ireo mpitondra moto sy mpitondra fiara izay tsy afaka mandeha mafy noho ny fisian'ilay lalam-by manapaka ny lalana izay isan'ny mampanano sarotra ny fandehanana eo aminy. Ty zany misy rano foana ty raha fahavaratra na ririnina tsy miala rano zany dia tsisy kanala voany misy zany le rano efa voazany ty efa tasataona latsaka eo ngamba resaka kanala le kanala zany matetika anorenan'ny olona trano ambony kanala dia lasa tsetsina le kanala tsisy voan'le rano tsy hita mihitsy zay fanafodiny ty tsisy zay tsy nandefana taratasy tany amin'ny EMAS nandefana taratasy commune nandefana taratasy fameresana dia mitsoaka makany tomadinika any izy fa milamindamina indray izy zao aloha satria nandefana taratasy atatsy amin'ny 4e matatsy dia nakatiry zareo manao teny civil dia tonga dia efa fantatra zareo fantatry ny mpanentaka zany le polisy dia tsy makeo izy fa tamin'ny mbola tsy misy any tsy azo andalovana eny amin'ny fitofito any amin'ny rivo amin'ny maraina any eny amin'ny 10 maraina any dia misy etsy moa tsy misy stationnement eo atsimo makany Ambatondrazaka sy makany Antsirabe dia reny le olona ireny masiny. Ny teo anivon'ny fokotany dia nilaza fa ela izy ireo no nitady vahaolana mikasika ity lalana feno rano tsy misy ivoany ity. Bebe ny fizarana anay efa nalefa tany amin'ny ambaratonga fahefana rehetra teny hoe any amin'ny Sahagaza satria resaka kanalina Sahagaza commune nidefasanay dia commune efa nanome lalana araka ty taratasy ty satria izay maniriny anamboatra azy rehefa tsisy anamboatra io dia efa mba nisy entreprise any contactenay dia fonina izy anamboatra io araka amin'ny fokotany sainga tsy azo atao io raha tsy misy ny autorisation zany manam-pahefana efa nahazo autorisation amin'ny commune zahay satria commune moa zany manam-pahefana route communale izy io efa nahazo okitany amin'ny commune ny fanamboaranay io dia consultevanay ihany koa zany ministère ny transport mikasika an'le lalam-by dia lalam-by raha tsika mahita fa lalam-by efa ely izy io tsy miasa rehefa nandefa taratasy tany zahay dia hoe mba mangataka esorona satria tsy azo intsony dia namaly ministère hoe tsy azo esorona satria mbola velominy ampahafantarina ny olona manodidina teo zany aloha fa io lalam-by io araka ny vaky ny fanjakana foibe dia mbola velominy izy io fa kosa tokony mbola arenina zany fa iferina ny toerany tena izy zany. Mikasika ny fitadiavana izay vahaolana izay dia isy ny fiara-miasan'ny fokotany 3G Angara sy ny fokotany lalam-by sy ny manodidina amin'ny orinasa tsy miankina iray izay anatanteraka ny fanamboarana maimaim-poana ho an'ny fokotany amin'ity lalana ity fa miandry ny alalana avy any amin'ny tompona andraikitra izy ireo ka mety hanomboka amin'ny herinandro ny asa.